avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Tsy tokony ho very anjavy ny toy ny fikonan-dony ny tanora fatakina ny ampiarana ireo feikevitra ny vohitra. Nandritra izany hoy ny avy eo anivy ny tanora malagasy miara-miainga. Mila omendanja ny fitakiana ny tanora raha tiana ny ametrahana fanavozan-drafitra hipaka amin'ny fampandrosoana. Manana ny lanjany sy mifono hevi-dalina avokoa ireo fomba mampanao malagasy. Misy ireo mini mandika izany na manao tsinitsiny ka mahatonga azy ireo manao tao foana. Any ivelany, mbola hikatona ny fahafana mivezivezy eo amin'ny faritra misy ny Détroit d'Ormuz izay ivony olana lehibe amin'ny ady ao Moyen-Orient hoy ny gardien de la révolution iranienne androany. Ny antsipirian'ireo avy hatrany ary. Falmiarabanao indray tompoko kilasy tompoko vavy manaraka tsy tapaka ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany anohizatsika ny anamboatsika ny fampalalam-baovao tsy tokony ho very anjavina ny toy ny fikonan-dony ny tanora takina ny ampiarana ireo feikevitra ny voatra nandritra izany ny teo anivo ny tanora malagasy miara-miainga mila omendanja ny fitakiana ny tanora raha tiana ny ametraka fanovana-dravitra hipaka amin'ny fampandrosoana riny afitiavana. Misy sady ireo feikevitra ny vohitra nandritra ny famaranana ny fikonan-dony ny tanora teny amin'ny CCI Vato ny iray Aogositra lasa teo. Isan'izany ny tolo-kevitra naroso ny tanora ny momba ny sehatra politika sy ny fitantanana, ny lafiny sosialy sy toe-karena ary ny sehatra ny tontolo iainana sy ny kolontsaina. Manadanja lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ireo tolo-kevitry ny tanora ireo ka tsy tokony ho verimaina ny fampiarana azy. Takiny ny anatanterana ny fitakiana izy ireo momba ny fanovana-drafitra ametrahana fanavozana mamaly ny filan'ny vahoaka. Zahay dia manohana izay tsokevitra navoaka ny tanora tao anatin'ireny fikonan-dohan'ny tanora mazava ho azy ane misy ny fitakiana misy ny tsokevitra tao anatin'ireny fikonan-dohan'ny tanora ireny hoe fandravana ireo rafitra izay nisy teo aloha aminay rariny sitsiny ireny satria fantatritsika fa ny fitakiana tena amboalohany dia ny fanasorana andrajoelona sy ny forongony ka eto izany aleo ahitsy le resaka ao anatin'le izy tsy misy ataoko hoe tombotsoa manokana izay tedavina ao anatiny fa tokony tombotsoa iombonana izay nivoaka tao anatin'ny tolona no hotanterahana ao anatin'le izy ka rariny sitsiny reny fitakiana rehetra ireny. Natolotra ny teo anivony FFKM sy ny rafitra voakasika ireo feikevitra ireo ka hoentina hodiniana any amin'ny fikonan-doha-pirenena. Ny tanora izay isany nandray anjara lehibe tamin'ny fampahombiazana ny tolona ka tokony homena sehatra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Na izany, tsy tokony anaiky voarebireby sy ho voafantriky ny fizarazarana ny fanakorontanana ireo tanora fa hifanometanana amin'ny fanohanana ny fanavozana tiana petraka eto amin'ny firenena. Manaitra ny fitondram-panjakana ny vondry ny tanora amin'ny fatra loatra mangoro manoloana ireo trangana kolikoly amin'ny fifananana sasany idirana ho mpiasa-panjakana amin'izao fotoana lasa ny mpanambola sy ny malala olatrano no misitraka asa fa tsy ireo manana fahaizana sitraka fa raha tsy misy ny fandraisana ndraikitra ho ireto farany tsy raben irainy holoany toerana. Tsy ny fifaninanana ho mpitsara ihany no nahitana trangana kolikoly fa misy ihany koa amin'ireo fifaninanana sasany idirana ho mpiasa-panjakana. Misy niezaka ataon'ireo tompona ndraiky isana mbaratongany fa tsy mahafoana izay kolikoly izay. Fahatarana anazy misy kolikoly izay mandeha manoloana ireny
fidirana amin'ireny sihatry ny concours mpanjakana ireny ka saika le olona avy aty an-drenivohitra ihany zany fa le olona avy any amin'ny toerana le olona nazy lazaina hoe mahavoafehy ihany an'ilay concours zay atao tsy tena fahaizana zany mikoanto fa saika kolikoly ary zava-nisy hita hatrizay moa zany tena horesana moa zany fa mbola tsy hay izay mety mbola fanovana eo. Tsy anasa amin'izao fotoana izao ny ankamaroany ireo tanora ao amin'ny faritra loatra mangoro na eo aza ny fananan'izy ireo diplôma sy fahaiza-manao ny fambolena sy ny fiompiana no manavanana ny mponina any an-toerana olana ny tsy fisiny ny orinasa mifandraika amin'izany tsy ampy ihany koa ny fiofanana ho an'ireo tanora hoy ireo tanora mivondrona ao amin'ny fikambanana jeune père éducateur. Mangataka zany zay ary tena manateny indrindra ato anatin'izao fanavaozana zao mba ho tena isitraka ny zofeno amatanora-nay izay indrindra amin'ny olo lafy ny arakasa io fa indrindra hoe azo ny tombontsoa izay mifanaraka amin'ny filana misy ato anatin'ny faritra misy anay ihany koa raha tsy teny fotsiny hoe resaka fambolena tena manavanana anay aty amin'ny faritra loatra mangoro dia mba ataovy be dia be aty aminay izay resaka formation ohatra na information mahakasika an'izay zavatra izay mila olona izahay ampiofana anay amin'izay lafin'izay mba ho tena hoe ho voalohany amin'ny tany mamokatra tokoa ny faritra loatra mangoro satria izay ny tena nampiavaka anay taty amin'ny faritra loatra mangoro dia tianay izay zavatra izay ioatra noho ny teo aloha. Maro ireo programa anoana amin'ny tanora hiditra misietry ny asa sy ny fandrarana tao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao ilaina ny mangarahara sy ny fahitsinina ka isitrany ireo tetika asa miendrika toana arabola. Lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa indray miverina mahazovana indray amin'izao fotoana ny fanafiany Jolay eny amin'ny lalam-pirenena amin'izao vanim-potoany fialan-tsasatra izao tokony hateverina manoloan'izany isan'ireo mpitandro filaminana miasa eny amin'ny lalam-pirenena isorohana ny tranga na tsy fandriam-pahalemana hoy ireo mpisehatra amin'ny fitaterana isan'ny narenesana tranga matetika ohatra tamin'ny herinandro iny ny tena amin'ny lalam-pirenena fahadimy rina fitiavana. Mirongatra indray ny fanafiany Jolay eny amin'ny lalam-pirenena. Fiara iray no notafian'ireo Jolay tamin'ny lalam-pirenena fahadimy ny talata teo ka notorahan'ireo olon-dratsy antsibe ny fiara tokony tamin'ny 3 ora maraina teny amin'ny lalam-pirenena fahadimy teo anelanelany Mantaly Maro sy Anjavy Milay amin'ny lalana makany Ambilobe. Taxi Brosy iray hafa ihany koa no voatafika izay notifirn'ireo Jolay Basimborona ka nahitana fahasimbana ny fiara ny herinandro lasa teo tamin'ny lalam-pirenena faha-efatra araka ny fampitam-baovao voaray. Ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra tahaka izao no mampirongatra ny fanafiany Jolay eny amin'ny lalam-pirenena ka takina ny ampitomboana ireo mpitandro filaminana eny Ankianjy anamafy ny fiambenana indrindra amin'ny alina amongorana ireo Jolay. Matetika zavatra efa azo information io misy ohatra hoe olona mitondra vola be ao anatin'le tomobile dia efa misy tambajotra zany le izy fa io fanafiana matetika tsy dia hoe manafinafika fahatandro reo matoa izy manafika misy information fa azo le Jolay dia iny ny atakeny dia inona moa ny amafisina zany dia ny resaka sécurité amin'ny lalana ihany zany hoe le gendarme sy ny polisy miaramila zany tokony hoe hiparitaka eny amin'ny lalana eny fa tsy hipetraka amin'ny toerana anankiray mba mena fitaovana reo gendarme sy polisy reo mba hivezivezeny amin'ny alina surtout ny carburant dia mba atao maromaro le gendarme miasa amin'ny lalana eny amin'ny lalana fa tsy gendarme roa sy 3 sy 4 fotsiny tsy mahavoafehy an'io lalana renina anankiray io ny gendarme roa sy 3 4 fa mba atao maromaro zany hoe tokony tany filaminana zany tokony fomba isamboran'le dahalo fa le karavanina zany tsy vahaolana mihitsy le karavanina tsy avoan'ny fanjakana dia hoe tokony atao mihitsy zany izay zaholan'le dahalo ohatra akaiky zao hoe ampiasaina zany le alika satria anatin'ny 24 heures zao mety hitany alika zany iny le dahalo. Miantso ny tompona ndraiky mpanjakana ireo mpampiasa lalana andray fepetra aingana amongorana ny fanafiany Jolay eny amin'ny lalam-pirenena eo izay fandraisana andraikitra fitondram-panjakana izay fa tokony famometanana amin'ny fandraisana anjara tandrifiasa ny mpampiasa lalana sy ny vahoaka ny fotony ampandre aingana ny mpitandro filaminana isorohana ny tranga fanafiana.
lafim-baovao hafa 10 isanjato ny fanamboaran-dalana ao amin'ny komuna Fiaferana distrika Navaradrano hatreto no vita izay arana amin'ny faritra Analamanga hiditra amin'ny dingana faharoa ny asa fanamboaran-dalana amin'izao fotoana ka miantso tolo-tanana avy amin'ny rehetra ny komity ny fanamboaran-dalana hifanampy amin'ny fiantohana ny solika hoentina manatanteraka ny asa fanampanazavana. Amin'izay hoe fahavitan'ny première étape ny lalana zay dia hiditra ao amin'ny fahazo faharoatsika amin'ny fanamboarana ny lalana dia ny fandrakofana matière sélectionné ny lalana rehetrarehetra izay vita teo. Natao tamin'ny fahazo voalohany zany dia ny fanalebiazana ny lalana ary ny fisorohana ny lalana ray manontolo hitovy tantana. Ny ataontsika izao dia ny andrakotra an'izay amin'ireo quartzita izay alaina aty amin'ny Ovibo. Dia eo indrindra no iantsonantsika zanak'ampelezana rehetrarehetra hifanomian-tanana ao anatin'izay fitaterana ny quartzite zay satria gazoal amin'ny litatra aman'arivo ny litatra no ilayntsika anatanterana an'izay asa zay entrika vao hiditra amin'ny tena asa hiditra amin'ny finition ny asa izay ampaharitra ny lalana. Fa tsy andeferana intsony kosa amin'izao ireo mbola mampiasa jiro amin'ny fiara tsy mifanaraka amin'ny fitsipika sy lalàna mifeny fifamoivoizana ho ny tompon'andraikitra misana ny fitaterana. Ankilany miaro ny heviny ireo solitena ny mpitatitra fiara vaventy ka mangataka fifampiresana amin'ireo tompon'andraikitra. Miantoka ny fandrimpaleman'izy ireo amin'ny alina moa ireo jiro sasany voarara ireo raha ny fanazavana. Tsiaro Soarvelo. Efa mihoatra ny fepitoana 10 arivo napetraky ny tompon'andraikitra misana ny fitaterana. Mandidiny analana ireo mpamily ny jiro rehetra tsy voafaritry ny lalàna mifeny fifamoivoizana. Natao fampiarana ireo andinin-dalàna hisorohana ny lozam-pifamoivoizana teraka ireo jiro ireo, indrindra ny any amin'ny lalam-pirenena zany, raha ny fanampanazavana avy eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia sy fiarovana ny fifamoivoizana eny an-dalana. Dia manentana foana zany izahay ao amin'ny foibe fitsarana fiarakodia ny anasorantsika alohan'ireny jiro efa voalaza fa tsy tokony ampiasain'ireny fa rehefa tonga ny fotoana ka mivoaka ny lalàna vaovao dia afaka mametaka sy mamelona izany indray tsika. Fa raha ohatra voasambotra tsika amin'ilay fotoana mampiasa azy nefa mbola tsy azo atao araka ny lalàna manjary hiazan'ny mpitandro filaminana ilay zavatra dia itsika ihany no mijaly satria ho anay ao amin'ny foibe fitsarana fiarakodia dia ilay jiro tena mitera-doza no tena mahatonga anay miroso amin'ilay fanalana amin'ireny karazana jiro ireny. Ankoatra ireo kodiaran-droa sy ny fiara tsotra ary ny fiara fitateram-bahoaka isan'ny mampiasa ireny jiro voarara ireny ihany koa ny fiara vaventy. Miantoka ny fiarovana ny aina izy ireo kosa ny fampiasana azy ireny amin'ny alina ho ny mpamily fiara vaventy etsy ankilany. Tsy mitovy hatreto ny fiheverany rotonta ny mahakasika ny fampiasana ireo jiro voakasika. Mangataka ireo mpitatitra ny sivana sy fanavahana mazafa momba ny jiro izay tena voakasika ity fepetra ity. Tena tsy rary ny jiro izay ampiasain'ny transportera. Misy karazany izy io fa loatra lasa safo be mantsina daholo le famaritana azy. Mahita zany zahay amin'ny apahany mety le nampiarana lalana fa amin'ny apahany faharoa misy zavatra tokony dinina ihany fampiarana ny lalàna satria misy jiro tonga dia fatana mamono masona tsisy lalàna zany tokony fantatra tsy ampiasaina. Fa misy kosa mba apahana jiro raha safona le hoe afaritana amin'ny laity ny atao hoe jiro laity misy degré misy spécifique misy karazany tokony ampiasaina dia izay zany teto dia ifandikika fanjakana be hoe atray zany zavatra tokony azo atao atray zany tokony azo atao. Nisy araka izany ny fihaonana manokana teo amin'ny lehibe manokana ny hetsika an-dalambe eo anivon'ny DGSR sy ireo mpikambana amin'ny ATC na ny Association des transporteurs par camion ny resana momba ny olana sezay ny mpitatitra eny an-dalambe fa indrindra fifampidiniana momba ny fampiasana ity jiro ny fiara ity. Fa isent vetivety ao anatin'ny doka fohy isika mialohan'ny hidirana amin'ny tapany faharoa dahoary. Itanao pivacharecha meilleure qualité mitunda vitamine C Jimena ni guttenga naturel tirati fatenga reella orange fraise coco super
avy agny arao zay an'le tegna atao zay mina mety aminah Briquet nitro. Mura bidizi wo ela pefolani briquet mateza yo mita ziru mazapa mura apeshana maru ichapidana no Karazany telo briquet. Briquet nitro misy fato, nitro plus, nitro LED. Tic tac. Nitro mora sy raitra. Salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil manankanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant termika ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refzetiny Les soldes d'hiver sont déjà là chez Cosmos. Du 27 juillet au 23 août, prix cassé allant jusqu'à 40% sur plusieurs articles dans tous les magasins Cosmos. Et plus d'une cinquantaine de produits. Les soldes d'hiver avec des prix cassés allant jusqu'à 40% sur plusieurs articles, c'est chez Cosmos du 27 juillet au 23 août. Premier venu, premier servi. Attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance. Salam, mianarako any toky lay lasa boss io lay application PNI fanokafana compte eo no eo maimai-pony na aiza misy anao fantatrao ve afaka lasa boss koa ianao application amin'ny teny malagasy mahita compte rehetra épage na crédit assurance virement instantané permanent différé sécurisé biométrie tena hoe ny banque manaraka nanaiza naiza nato anaty studio ianao koa afaka lasa boss efa aingana amin'ny finance manana fotoana amin'ny fiainana gratuit. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Yes.
tapany faharoany fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany kolotsaina avy hatrany maro amin'izao fotoana ireo tsy mahafantatra ny lanja sy evidalina rakety ny fomba mampanao malagasy ka mahatonga ny maro anaonao foana amin'izao fotoana raha ny hita ny nivony fiarahamonina no izany indrindra ary dia arantsika atao anatin'ny zanam-pandarana kolotsaina amin'ity alina ity hoentiny Ricardo John Reveli ndao ary. Anisan'ny ireo famantarana ny mahagasy ny fomba fiteny sy ireo fomba amam-panao nentim-paharazana izay mbola hita amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara. Samy manana ny heviny sy dikany manokana ireny fomba ireny ary ahitana famantarana maro samihafa. Ho an'ny fokonan-takarana ohatra amin'izany dia maro ireo fomba amam-panao sy toerana maneho ny mahagasy. Anisan'izany dia fomba fanalana ny ota na ny fanalana ny fady izay tanterahana amin'ny alalan'ny fisainana na fandroana amin'ny ranomasina. Anisan'ireo toerana anatanterahana izany dia ny Nosonondro izay hita eto Digoserez sy ao Ambilobe agny Ampasinanteniny izay samby hita ato agnatin'ny faritra diana ary mifandray amin'ny fomba amam-panao ny antakarana. Misy fisehagna ranomasiny ara-pomba. Misy fisehagna ranomasiny tsy maintsy mandeha anao satria fanasagna fahotagna na fanasagna raha maloto izay tafina haniny izay tafina voadika amin'ny tsy fahafantarana. Ireo fisehagna teloa tanisako eto mba afantarantsika fa hoe tsisy diso zegny fomba gasy. Fisehagna voalohany ara-pomba ao Ampasinanteninao zegny tsy maintsy mandeha miseka agny zegny le olo magnaraka fomban-drazana fa io tsy fagnadiovana izy io fô fomban-drazana gasitsika teto tao zegny nahitagna fahagagana voalohany amin'ny ilany avaratra ny Madagasikara aty zegny Ampasinanteniny zegny voalohany nahitagna fahagagana nahitagna atao hoe daditra Antony ny soma tagnabon'ny ranomasina io izy zaza tsota tao io nalegna tao. Anisan'ny magnamariky na famantarana ampiasaigna amin'ny fisaigna koa anisan'ireo telo ty izay hita ao Ampasinanteny ny Nosonondro koa dia toerana iray agnatanterahana ny fomba fangalagna aody efa tsy miasa na tsy mifagnaraka amin'olo araiky. Fisehagna faroe ao Nosilonjo na Orongony io zegny fagnariagna raha maloto antony andianana miseka ary zegny. Ohatra zao anao nisy aody tsy fagnaraka aminao le aody tsy azonao regna amin'ny poubelle zegny na hoe regna ampagnariam-pako fô tsy maintsy aterinao agny Nosilonjo agny izy anao mijiboka igny aria ajotsonao le aody tsy magnary asy ny famagnariny aody osanao anao manariera amin'izegny mizaha igny rano igny boka aody igny zegny tsy magnaraka anao eky le aody ratsy narianao igny. Zay zegny le midika fa fagnadiovana dikany igny fisehagna igny. Miseky rano saroro anao midika fa hoe agnadio koa anao satria moa loa rano tsisy raha maloto agny agnabo agny ka io amin'izay anao manasa tanteraka tsy mipody aminao eky le raha ratsy nataonao igny zegny dikany fisehagna asaroro. Raha lavitry ny ranomasiny ny olo araiky ka tsy afaka magnantogna ireny toerana voalaza ireny dia misy fomba hafa azo atao amin'izegny toy ny antsoina hoe ontsa velogno. Raha fa mahalavitry tany ranomasiny anao lavitry rano saroro amin'ny tany misy anao tsy manam-bola andeha agnanaovana frais taxi frais tômôbily magnano ontsa velogno anao. Ontsa velogno ty zegny sira bolongany tsy sira raiky voadise fa sira mbala izy ranomasiny bolongana izy zegny izy zegny ataonao anatina rano idignanao antely avô anao mangataka am'le nahary ndraiky milaza mirazana anao fô tsy afaka miseky ranomasiny zahe tsy afaka mandeha saroro zaho fô ity foeky gn'ataoko mba agnafaka heliko naka fa mety misy raha tsy nety taminah ka
zay zegny dikany ontra velogno amin'izao fotoagna izao anefa dia zara raha hita sy ampiarigny intsony iregny mariky sy fomba amampanao iregny ka ahena ny havery tsikelikely ny mampanao amin'ny kolontsaigny sy mahamalagasy atsika. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray ny tsy fampinifanentanana avy amin'ny fanjakana no isan'ny mahatonga ny fisalasalan'ny ray aman-dreny amin'ny fanaovana vaksiny kotrotro ny zanany. Araka ny fanazavany mpitsabo iray izay nanovana fanadihadiana tokony hamafisina araka izany ny fampafantarana sy fanentanana isorohana ny fiparitahan'ny aretina sy ny tranga mampanay toy ny ireny tranga tany Antsirabe ireny. Entsora Soarmalala. Tokony azo vaksiny kotrotro avokoa ireo zaza manomboka amin'ny faha 5 volana araka ny fanazavany mpitsabo. Anisan'ny sakana mahatonga ny ray aman-dreny tsy hanantona ny fanaovam-baksiny ny tsy fahafantarana fa mahamaim-pona ny vaksiny ny kotrotro. Aretina teraky ny virus miparitaka amin'ny alalan'ny rivotra ny kotrotro mety teraka fahasarotana lehibe ary mety ampidodozany ny zaza raha tsy voatsabo ara-potoana. Efa misy koa le hoe agent communautaire eny fokotany rehetrarehetra dia ireny zany tokony hampafantarina hoe tokony hitsena re zany raha tsamakaiky amin'ireny dia ireny na ny olona rehetrarehetra sy indrindra le manana zaza-bola kely ireny amporisihana manao vaksiny anatin'ny tobim-panjakana. Zay ny hoe tokony atao raha hoe tena fijoroana manao izy fa mety tsy ampy le fanentanana kely fa misy fotoana le vaksiny kotrotro tsy nisy kotrotro tao Madagasikara tamin'ny andron'ny président Jamanakany efa foana le kotrotro efa naso médaille ny gasy tamin'ireny dia mety misy tanderaka kely le tao ao tamin'ny fanaretina angezabeny natao mani dia akamo le olona mifandraisera amin'ny tobim-pahasalamana. Nanomboka teo amin'ny vanim-potoana ny Covid-19 no narisarisa tamin'ny fanaovam-baksiny ny ray aman-dreny noho ny tahotra. Ankehitriny, ilaina ny fanamafisana ny fampafantarana sy ny fanentanana ataon'ny fanjakana mba hamporisihana ny ray aman-dreny hanao vaksiny ny kotrotro ho an'ny zanany. Ka isorohana ny loza mety ateraky ny aretina raha ny fanazavana hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray taorian'ny navoaositra ho tompon-dakan'ny Madagasikara ny ekipan'ny Menabe tamin'ny taranja beach soccer natao tany Manakara noraisin'ny vahoaka tao Morondava tamin'ny hafaliana sy voninahitra ireo mpilalao izay nitondra ny laza ny Menabe. Ben Ibrahim Gaya Christian Koloany Morondava. Raisin'ny Menabe tamin'ny isa 4-3 ny mpangalan'ny beach mananjary tamin'ny taranja beach soccer ka nitonja ny anaram-boninahitra nasionaly ho an'ny faritsan'ny Menabe. Ho fankalazana izany fanjesena izany nisy ny diabe namakivaky ny tanànan'ny Morondava ny aran'ny mpilalao sy ny mpanoana fotoana iray nanehoana ny firaisankina sy ny riarian'ny vahoaka ny Menabe. Tsika eto tena tompon-dakany raha ty la Madagasikara eto dikan'izay zany mila atao tous les moyens zany mba havy amin'le tanorantsika hoe tena bien intégré anatin'le raha ao zany mba tena s'épanouir zany tsika manano le beach soccer. Maniry zany zahay mba ho jereva akaiky zahay mpisehatra le beach soccer satria araky ny volaniko teo zay hoe ato ry tena haitsika ty beach soccer ty matotsika fa intelo nahazo champion de Madagasikara matotsika indroa misesy nahazo champion de Madagasikara dikan'izay tena haitsika ty raha ty ka mba azahoantsika ny fahatelo bakao ndraiky ny fahatelo misesy bakao mila motiveva zany le joueur sy ny staff abiaby mba hahafaha manohy an'ny fiomanana. Ankoatrany matompon-dakan'ny Madagasikara azy mpilalao enina avy amin'ny Menabe ihany koa no voa antso anjavotsa ny ekipa pirenena malagasy hiatsika fifaninanana ho an'ny Senegaly ho tompon-dakan'ny Afrika 7-2 amin'ny taranja beach soccer. Riaria lehibe ho an'ny faritsa Menabe izao fombiazana izao. Maresaka avy any ivelany kosa indray mbola hikatona ny fahafahana mivezivezy eo amin'ny faritra misy ny Detroit d'Ormuz izay ivo ny olana lehibe amin'ny ady au Moyen-Orient ny gardien de la révolution iranienne androany mandrapaneke ny Washington ny fepetra rehetra napetraky Téhéran. Isan'izany ohatra ny fampitsara ny États-Unis tanteraka ny ady amin'ny Iran sy ireo mpiaradia aminy ny fanafoanana ireo sazy araketra sy sakana amin'ny serana sambo iraniana ary fanonerana ny favoazana sy famohana ireo fananany Iran izay nokiazana. Raha izao zava-misy izao mbola lafitra ny fifanarana eo amin'ny Iran sy États-Unis mbola itony fifanandrinana eo amin'ny rotonta raha ny tombana hatrany. Dia iny maresaka avy any ivelany ihany koa tompoklasy tompoko vavy manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana feno ianao tany an-tokantrano nanaraka izany hatramin'ny faran'ny feloma tompoko.
Salamatoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny Vava. manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet, briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.